manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io na firaisana. Ndo ity tanana moramora ho an'ny tompontsika samy mahazo toerana isika. Alleluia. Mpandrisy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary tsy maintsy mandrisy ianao. Faly miarabantsika rehetrarehetra tonga soa amin'ity takariva androany ity. Tsara ho fantatro fa androany tsika dia miaraka mankalaza sy miaraka misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fahatsiarovantsika ny fotoana izay nanombona ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany indrindra dia manana tombony lehibe ianao raha tonga eto satria tonga toerana mety ianao androany hariva. Ary ampianatra zavatra be da be ianao indray ny tompo amin'ny alalan'ny révélation izay iresahany amintsika eto androany. Dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra namaly ny antso. Azadiny fa raha pito zany tsika samy any amin'ny tokantranony agny avy no mikarakara sy manomana ny alahady. Fa tsy misy fotoana zany eto raha pitso ariva. Fa ny alahady kosa dia agny amin'ny mega église maraina manomboka amin'ny 7 ora dia ny ariva amin'ny 2 ora sasany. Izay amin'ny programantsika amin'ny dimanche dia miaraka mandray fanasan'ny tompontsika amin'ny dimanche dia mba manasa anao manentana anao mba tsy rahateny le fotoana raha mba nanatrika tetany ianao hatramin'ny voalohany dia mba vitao hatramin'ny farany. Izany hoe amin'ny alahady zao zany mamarana nyity fotoana ity tsika ny fankalazantsika ny herinandro masin'ny Pasika dia mba manentana anao mba ho avy. Indrindra raha mba misy fianakaviana mba azonao invitena dia mba hoeto amin'ny alahady. Marina fa miara-misakafo tsika amin'ny alahady araka nefa fataontsika rehefa alahady ny andro misy fiara-misakafo any amin'ny mega église. Dia ny fitaterantsika moa zany dia mbola mitohy hatrany ny fitaterana pino eto amboly madinika eto manomboka amin'ny 7 ora sasany. Dia tsara mba ho anao izay mba manao Facebook zany mba fiangavinany na mba manaova publication makasika programantsika amin'ny alahady. Ny sasany sady tsy partageny le mba ataonay izy nefa tsy magnano. Dia rehefa anao mba mijery zany ny sasany fataoko mba mijery mura ny sasany amin'le Facebook fa raha hafa tanteraka mihitsy mameno ny paziny. Irany zao tontolo zao raha mameno akany. Sary mibolabolaka agnatin'ny piscine na ny sasany. Tsy hainao hoe karakory nefa ny mba manana opportunité anao mba hipartage vidéo mba hanao publication makasika zava-panahy dia mba magnentana antsika rehetrarehetra izay mba manao Facebook. Raha mba hitanao vidéo tsika karan'io mandeha mba partageo. Raha manana groupe mba fantanao regny anao dia mba partageo agnatina groupe. Tsy maintsy misy olo raiky roa amin'regny any voakasika le tenin'Andriamanitra. Dia ohatran'izay hatrany hatrany raha mba afaka ho anao amin'ny fotoanantsika amin'ny alahady dia mba manaova publication manokana mihitsy amin'ny comptenao ao hoe tonga hava maro fa famaranana ny herinandro masina mega église. Fitombavaka maraina amin'ny 7 ora après midi amin'ny 2 ora sasany. Marina hoe fa misy fiara-misakafo maimaim-poana isaky ny atoandro. Azadiny mitondra vilia sotro. Ary entanina hoe tsika izay tsy manana moyen na fitaterana fa misy bus mitatitra tsika avy eo amboly madinika. Zay ihany ny mba ataonao dia anjaran'le olo mahita eo andeha izy tsara, tsy andeha izy dia fa afaka didy ianao. Dia mba entanina zany tsika mba ampafantatra ny namantsika. Zany ny atao hoe évangélisation. Amen. Dia iresaka tsika amin'ity hariva ity ny amin'ny lohahevitra anankiray hoe matoky hatramin'ny fahafatesana. Maninona hoe matoky hatramin'ny fahafatesana. Zay zany ny zavatra anankiray ho resantsika.
Izy moa no nanangan'io toetra io voalohany, Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia tena natoky hatramin'ny fahafatesana. Amen. Satria nombona teo amin'ny azo fijaliana mihitsy Jesosy zay azo lazaina hoe zavatra tsy mora zany, tsy daolan-jaza ozy le fitenenantsika ty antsinanana ty, satria fahafatesana ny resaka teto. Nefa ny Jesosy Kristy dia nanaiky ombona teo amin'ny azo fijaliana andeha vonona no ny amiko sy aminao, no ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny hoavinao, ny amin'ny fanirinao, ny amin'izay rehetrarehetra mahakasika anao. Ijery aloha tsika ato amin'ny Apokalipsy toko faharoa, raha mba tafiaraka aminao ny baibolinao, Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo no vakitsika. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Raha mba ao ny baibolinao dia mamanova amenina raha hitanao le izy, na le tsisy baiboly mba magnanova amenina foana. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Ozy ny ten'Andriamanitra eto manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra zay efa hiaretanareo, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo ary ampahoriana hafilona. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiainana. Aoka ozy izy ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiainana. Amen. Zao rehefa matetika zavatra hita amin'ny fagnarahandian'Andriamanitra, dia misy amintsika ireo tegna mahatoky amin'ny zavatra goavana be, mirabavata be, tena mahatoky izy amin'ny zavatra ngeza be, fa raraka izy amin'ny zavatra kely tsisy dikany. Mba imagineo nge zany, amin'ny zavatra goavana izy mahatoky, amin'ny zavatra kely tsisy dikany izy tsy mahatoky. Tsy haiko raha teto anao ndray mandeha mba nagnazava tantarana 4 tamintsika teto zany ray andro. Misy mpivady zay tena hoe sahira, mijaly mihitsy tamin'ny fiainany, dia mba nalahelo an'zareo le milliardaire teo an-tanàna. Dia niteny hoe aleo mba atsotsika regny 4 regny, dia ometsika an'zareo daholo ny fanagnantsika rehetrarehetra, tragno, fiara, inona rehetrarehetra. Dia nampatsona zareo roa. Dia tamin'ny fotoana io tsy tonga dia natao hoe omena an'zareo le izy, fa mba nitestena aloha zany hoe mba mahatoky ve zareo sa tsy mahatoky. Dia hoy zareo mivady hoe andeha kely andeha voyage zay pendant 2 semaines, fa mba iangavianay nareo hiambiny tragnonay. Dia agnatin'izay azonareo ampiasaina daholo izy mivady ny zavatra rehetra keto, na piscine, na fiara, na sakafo, na fandriana, rehetrarehetra azonareo ampiasaina. Fa hoy zareo mivady, nisy zavatra kely tagnaty carton kely karaha ty. Ity zavatra amin'ny carton ty kosa ozy tsy azonareo kitihany, fa ny fiara, ny moto, ny frigidaire, ny vola rehetrarehetra dia azonareo ampiasaina, fa ity zavatra kely agnaty carton ty tsy azonareo ampiasaina. Ozy le madama, fa izy koa jaly be karanty patron, mba namena aloha andraikitra raha maventy be ty, mba hitanareo keky fa olo serena zay reto na mba sahiragna. Eo raha ozy izy mivady. Dia lasa le patron, lasa nivoaka, vo tsy lasa lavitra, tsy ampifiry mètre, dia fa fampitodika zare roa. Asa mba ino eky raha agnatin'ny carton ake io? Amaroany raha manjary niasagna loatra tragno teo, vola, moto, na ino tsy mba nitikinana tagny bouldorinjare, na mba nindesiny katikatinjareo, na mba nisaotisaoty tambony fandriagna takeny tegna tsara nandray mikodo réponse io mba nivoimboigny niontako. Azonao? Ijaly be igny tsy mba raha mba nahafinaritry ny natao, fa iry zavatra nandraragna riny nampiasany saigny. Endao malao ariko izy raha mose tsiry ody, dia nitsirigna tavelany, jare vonona efa tsy ta tsy hita, mety efa lasa lavitra. Tsy mba nagnisa vola raha nampiasa lohanjareo, fa anokatra ny carton iny fo. Dia nisokafagna ry carton igny, valavo le madinika aingam-pandeha be regny tagnatiny tao. Ninjegna araky ny tanàna fa tsy tatra. Dia niverina amizay izy roa mivady, niverina takeo, jereva
vonjerevagna le carton efa nisokatra. Imagineo zany fa be da be n'olona raraka amin'io resaka fahatokisana io anefa rehefa lasa io tsy miherigna eky, tsy miherigna eky. Anao raha vao tsy natokisan'olo ndray mandeha zany defa mandrakizay, fa tsy hoe mbola atokisan'olo koa no afaka maray. Nagnazava kely zany ray andro tamile tantara tsotsotra kely mba nazavaiko igny hoe niarina andeha nitsangatsangana tagnaty ala hono ny rano, ny afo, de avy eo ny fatokina, confiance, l'eau, le feu et les confiance. De ndoro angamba ibalibalady a, de nandeha tagnatina atiala kitroka be le tsy fankahitagna regny. De ahoana ozy ny anankiray zany raha very akato atsika de mba inona ny ataotsika? Raha ohatra ka tsy hita agnatin'ity atiala ty de inona mba repère? De niteny hono ny afo aloha, za ozy le afo. Raha vao tsy hitanareo za, tadiavo fotsiny toerana misy setroka. Fa matoa zareo misy setroka, tsy maintsy misy afo ozy mariny akeo. Ok ozy zareo rolahy. Tonga koa tamin'ny rano, ny anahy ndraiky ozy rano, rohatra ka tsy mahita anahy nareo, de ndana fotsiny mitady toerana mandomando na toerana misy humidité, fa tsy lavitra keo misy za. Ok ozy le sasany. Tonga tamin'ny confiance, malahelo za ozy mikoragna aminareo rolahy fa za ozy koa fa tsy hita mandrakizay, ary tsy hita trace. Donc zany ny confiance omen'olo anao aza atao blague, fa raha vao anao tsy atokisan'olo ndray mandeha de mandrakizay. Ka mila mahatokitsika na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra maventy. Ary io rehefa agnisan'ny karaktera takina raha ty andeha lavitra amin'ny fiainana, fahatokina. Amen. Io no miantoka ny antsoina hoe succès amina fiainana, na hoe fahombiazana, fahatokina. Mipetraka amin'ny fanontaniana, mba vehivavy azo atokisana venao, mba lehilahy azo atokisana venao, sanao le kilengalenga, sanao le mpamitak'olona, sanao rehefa le mba mindram-bola amin'olo de tsy mamerigna regny de avadikanao ady izy avakeo. Sanao le olo mbola tegna le grave be raha andainga na hoe amitaka fiainan'olona. Tadio fa mikonto betsaka ny fahatokina raha ty andeha lavitra. Raha mba irahan'olona manao zavatra ianao, asehoy an'igny olona nagniraka anao igny fa olona azo atokisana ianao. Ary naizanaiza toerana andehananao, nizaniza zavatra ataonao, de asehoy foana na mpiara-mivavaka na tsy mpiara-mivavaka fa olona azo atokisana ianao. Raha vao hitan'olona fa mahatoky ianao, de be da be ny zavatra afaka hitranga amin'ny fiainanao. Fa raha anao hitan'olo kilengalenga, mila efanao daholo olo jiaby Madagasikara eto. Ary io toetratsika io revagna, io no miresaka atsika agny an-kafa agny. Anao mety tsara ta la France zany fitoetranao io regnin'olo akagny. Anao mety mbola tsara ta Mazenga, fa ny toetranao possible malaza Mazenga. Ray andro nisy namanay pasteur zay nisy alika niditra tandakorinazy. De nyroasiny, ananao ke marao raha misy alika miditra tandakorinao tsy roasinao. De nalaka vato izy de nivalibalana, mialaka eto izy. De nisy tanora vitsivitsy nahita an'igny. De ndray andro amizay izy mba nandehandeha tamin'ny ville, de nirakorany tanora, oui, igny pasteur mpitoraka alika igny. Nefa mba indray mandeha tamin'ny fiainana izy nandroka alika tandakoriny. De tonga de nahazo agnarana hoe mpitoraka alika. Ka io zany zay zavatra ataonao, igny no magnambaranao maray. Todika amitsika rehetrarehetra zany androany, igny no mba ataonao io. Fa zay zavatra zay mamaritra ny fiainanao rapitso. Raha anao olo tsy azo atokisana mihitsy, fa anao le olona kilengalenga foana, anao le mampitombo facture regny kofa segny mividy raha, ndray mandeha indroa mety tratranao le olo, ho avy ny fotoana ho tratranao. Satria zavatra jiaby ambony tany eto misy farany daholo. Ary zay mahatonga polisy na zandary reo mametraka an'le obolanjareo foana hoe ndray andro izy neninay, fa ny 7 andro neny mpangalatra, fa ndray andro nenay. Donc zany raha mbola azo atao ihany revagna, mba mianara mba mahatoky amin'ny fiainana. Na naiky ianao na nifanaiky tamin'olo anankiray ianao, de mba mahatoky amin'izay zavatra nekenao. Na naiky an'Andriamanitra ianao, mahatoky an'Andriamanitra, raha aseho an'Andriamanitra fa vehivavy mahatoky ianao. Misy andraikitra nekenao atao ampiangonana, mba mahatoky, aoka mba ho fidèle amin'le andraikitra ianao.
fa tsy hoe ndraindray tsy hita aveo tsy hita avakeo nao hita hely de aveo tsy hita ndraiky amin'ny fivavahantsika amin'Andriamanitra aoka mba tsy herinandro masina ihany mahatonga anao mitotototo mandeha am-piangonana fa tena mba ataovy hoe fiainanao mihitsy ny tia mitady an'Andriamanitra. Amen. Misy anery avy ny karazan'olo tsy miditra eglizy koa tsy paka karan'izao de krismasy zany mandehanany am-piangonana. Mampalahelo raha zany ny toetratsika fa ndao mba tena mafisitsika eo anatren'Andriamanitra fa vehivavy sy lehilahy mahatoky zasy ianao. Amen. Ary ao amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1/10 ao mba hovakitsika kely raha manana baiboly ianao. Mpanjaka voalohany toko voalohany, mpanjaka voalohany toko voalohany toko faha 1/10 azafady. Mpanjaka voalohany toko faha 1/10, mpanjaka voalohany toko faha 1/10 dia manomboka ny andininy voalohany no vakitsika. Mpanjaka voalohany toko faha 1/10 ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao, manao hoe: fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy ilay zanakavavin'ny Farao ihany, dia vehivavy Moabita sy Amonita sy Edomita, Sidoniana ary Etita, dia vehivavy avy amin'ny firenena izay nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy ianareo, ary izy tsy nanambady ianareo fa ampivily ny fonareo anaraka ny Andriamanitra tokoa izy kaonjo tamin'ireo no niraketin'ny fitiavan'ny Solomona. Ary dia nanana vady andriambavy 700. Isay tsara vadin'ny Solomona e. Nanana vady andriambavy 700 sy vadin-tsindrano 300. Fa firy zay, tsy farivo zay. Ka nampivily ny fony ireo vadiny ireo. Fa noho efa antitra Solomona dia navily ny vadiny fony anaraka andriamanikafa. Navily ny vadiny ny fony anaraka andriamanikafa ny fony. Tsy mba nahitsy tamin'ny Jehovah Andriamanitra tahaka ny fon'ny Davida rainy. Fa Solomona nanaraka ny Astarta andriamanimbaviny Sidoniana sy Milkoma favetavetan'ny Amonita. Ary Solomona nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah ka tsy mba tanteraka tamin'ny fagnarahana azy tahaka ny Davida rainy. Ary tamin'izany Solomona dia nanao fitoerana avo ho an'ny Kemosy favetavetan'ny Moaba teo amin'ny avona tandrefin'ny Jerosalema, ary ho an'ny Moloka favetavetan'ny taranaky Amona. Ary toy izany koa no nataony ho an'izay vadiny hafa firenena rehetra izay nandoro didik'azomanitra sy namono zavatra hatao fanatitra ho an'Andriamanina. Ary Jehovah tezitra tamin'ny Solomona. Nagnino ny Jehovah? Tezitra tamin'ny Solomona noho ny Jehovah. Ary Jehovah ozy tezitra tamin'ny Solomona noho ny vilin'ny fony miala tamin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely zay efa niseho tamin'ny indroa, sady efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany tsy hanaraka andriamanikafa, nefa tsy nitandrina izany izay nandidiny Jehovah azy izy. Ka dia hoy Jehovah tamin'ny Solomona: satria efa tonga ao am-ponao izao ka tsy ho tandremanao ny fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao, dia hendahako ho afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao. Enjana zany ny zavatra nazo Solomona zany. Dia raha vakitsika zany ny tantara revana dia nampalahelo ny hafaran'ny fiainan'i Solomona. Nafana tamboalohany zany Solomona. Dia be da be ny kristianina mafana amboalohany karaha antsiniky. Izany amin'ny voalohany karaha mafana be, karaha ohatran'ny mandroso be, fa tena gn'elangelany tegny Solomona raraka izy. Sady feno fahendrena Solomona, olona nitahin'Andriamanitra Solomona, nefa namaragna ny fiainany tamin'ny fanompoan-tsampy. Io le matetika ampianariko atsika eto rehefa mba mivavaka mangataha amin'Andriamanitra mba ho tsara fiafara ny fiainanao. Tsy hoe tsara amboalohany fa ho tsara fiafara. Tena dongia mihitsy Jesosy eo mba ataovy tsara fiafara fiainana anaka. Amen. Amen. Asa mba manaiky hiova ianao fa mety zao mahatoky hatramin'ny farany. Mampalahelo rehefa ny fataonay mba mijery andregny saritsika le mbola nitaditra rambole tamin'ile nanamboatra tragno tary regny. Sasany nalotoloto kely nanamboatra n'ity tragno ty teto, ary tegna nisy nagnome fitaovana isan-karazany, fa iregny olona regny amin'izao
tsy hita na nagnatsimo na nagnavaratra. Nefa dia niarany jaly teto, niarana nomboka teto, dia mitovitovy amin'neny Solomona nafana tany am-piandohana fa saingy nangatsika tany amin'ny fiafarana. Mivavaka ho an'iregny olo regny tsika mba ho foazin'Andriamanitra indray izy regny mba ho averin' Jesosy eto amin'ny toerana ity. Amen. Mba somary ampatsahivy kely ny akaikinao aza mba magneky iova hoe amin'ny fiainana. Amen. Meteza hoe mantoky hatramin'ny farany. I Petera zao raha vakinao Baiboly Petera dia le olona fantafanta regny mihitsy. Satria mba nitantara zany Jesosy za iny usamborin'olo hoe. Efa tonga ny herinandron'ny Pasika salamizao dia usamborin'olo ane za io hoe. Ombonane zany tsy ambinina ozy Petera. Izy ka mbola eto fa za ozy. Tsy possible zany hitranga aminao. Raha nitandregny vavan'ny Petera zany dia dia teo nahatoky foana izy tamin'ny fotoana nafinaritra ny zavatra hitany tamin'ny Jesosy. Tegna nahatoky. Io anefa riavana fiainany dia ohatran'izany. Karaha ataona tendrombohitra io. Misy fotoana izy miakatra, vakeo izy karaha mitongotongony, vakeo midiny. Ary olona mafinaritra anao androany mety hasorenanao io rapitso. Ary misy tenin'Andriamanitra raha miteny an'izany. Ianareo zay milaza anazy efa mijoro tsara ho zao ka hitandrina fandrao lavo. Anao na anao veavy be io ary sa zao amintsika re tsara lavo nandeha tamin'ny lalagna igny. Mba tsangany tagnany. Hatramina veavy be anao nenao tsara lavo. Fa na efa antitra na antongotongo na misy tongonao sola afaka magnano karaha ty. Azonao? Ohatran'izany ny fiainana. Ka eo zany no ahitana an'le fatokina ary no ahitana ny tegna fitiavana tompoko tsy amin'le olona mahafinaritra. Fa amin'ny fotoana le olona mety mampalahelo na mety hoe nampatezitra. Eo no ahitana ny atao hoe fitiavana. Fa tsy hoe izy le mahafinaritra be magnano zay tianao, magnano zay mahafinaritra anao dia nareo tiako Tsy tegna fitiavana no hita amin'igny fa émotion, impression. Azonao? Fa ny tegna fitiavana dia amin'ny fotoan-tsarotra. Ny olona tegna tianao tsy mialanao zany na inona mitranga aminao. Azonao le izy? Miara-maty aminao, miara-mandresy aminao izy, miaraka faly aminao izy, miaraka sahirana aminao izy. Zany atao hoe fitiavana. Fa tsy hoe rehefa mahafinaritra izy dia tianao. Ary Petera tegna nisy histoire karan'izany foana. Ndray andro Jesosy nandeha tany amin'ilay tendrombohitra fivaltare. Dia namirapiratra ho ny taren'i Jesosy. Dia tsy vitan'izany fa niseho teo Mosesy. Dia tsara hitany masony ingafo teo vao nahitany ananjy. Karantaona zany Mosesy aho. Dia nivoaka teo koa Eli. Ozy Petera tsara nahita raha karantao Dia nangataka fitenenina mihitsy inga. Zafady salagnitra magnatangatongany lavitra ozy inga. Amenany Petera ho Jesosy ny fitenenana. Za moko ozy inga iaranareo mafantatra fa mahay magnamboatra tragno lay. Amen sa tsy amen? Dia amen ozy Jesosy. Kay mba miangavy za ozy inga lafo faladianareo agnamboatra tragno lay anankitelo za fô maventy loatra raha hitako ny any to. Araiky ozy an'ny Mosesy, araiky an'ny Eli, dia araiky an'ny Jesosy Kristy. Ny moezan'ny Jesosy foa. Azonao le izy? Dia raha mandinika amin'izay anao maka révélation agnatin'izany efa ela be naregnesan'ny Petera fa ny zanak'olona hono tsy mba manana tragno isitriany lohany. Da zany hoe tsy manana tragno zany Jesosy fa ela. Nagnino tsy mananamboarana tragno araiky. Fa taria tendrombohitra taria zany nisy raha mba nanenetatra anazy dia agnamboatra tragno telo lasy teo izy. Azonareo le izy? Tenena amin'ny akaikinao hoe tsy milamina hoe. Azonao le izy? Toetra tsy milamina. Ary misy olona sahala amin'izany. Anao mbola velogno mihitsy efa izy ny 5,000. Fa rehefa maty ataony 3 alina ilay zay fodrany masoananjy. Nagnano be zay hono le olo. Nagnano igny zay ozy 100,000 mihitsy fodrany masoananjy. Fa io olo velogno narary tamin'ny hôpitaly na vina ody tokona tsy foiny. Fa io olo regniny maty nagnano igny zay ozy ameny rehitsy. Somary teneno kely amin'ny akaikinao koa hoe tsy normal hoe. Ain'Andriamanitra ny ianao. Eo zany nahitana ny tegna fitiavana agnatina ereran'olo araiky.
eo tanao nitiavanao zanakanao tsy izy mianatra mandeha tsy akeo foana fa na marary io agny mihitsy ary izy ny tegna neonao fitiavana zay matetika resako aketo nindray oa tadidiko tamin'ny taloha mbola kely rehefa marary tsy maintsy ameny papa sy mama lasopy ya miozatra aby amiagna vary satria agnaty saigninao koa zegny efa lasopy fo hoe mila traitena manokana zany anao satria marary asitareo le izy ya tadidiko tamin'izany zay koa fa marary tsy maintsy ndesin'ny mama miaraka aminanjy mandeha fenerivo anao titiky ny tomobily igny za i marary maregna mama ya eo mahitana ny tegna fitiavana ka ny nitiavan'Andriamanitra atsika tsy amin'ny atsika efa vita batisa tsy atsika efa lasa mpanompon'Andriamanitra fa tamintsika mbola mpanota no nitiavany atsika amen tahiny Jesosy ianao ka mbola veriko eto androany hoe aza manaiky iova ianao ka i Petera oa dia nahatoky foana tamin'ny fotoana nafinaritra anazy ny zavatra nataon'i Jesosy fa rehefa nisamborana Jesosy ka nombona tao amin'ny hazo fijaliana dia rehefa nivadika tamin'i Jesosy Petera nivadika inga ny Andriamanitsika revana tsy hoe Andriamanitra ny zavatra lehibe ihany fa Andriamanitra ny zavatra kely koa izy ny Andriamanitsika tsy hoe Andriamanitra ny zavatra goavana ihany fa Andriamanitra ny zavatra tsotsotra koa izy donc zany na amin'ny zavatra goavana na amin'ny zavatra tsotsotra mila mijoro mahatoky foana ianao alleluia mety izy ianao androany mba mahatoky ny an'i Jesosy revana dia nahatoky hatramin'ny fahafatesana zay ianao kalazantsika nyty androandroany ity le andro nagnombona ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana niaritra izy tamin'ny voalohany izy tegna niadivatra raha mba azo atao ozy raha eo esory amiko ty kapoka ity nefa ozy aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao mijoro foana Jesosy na dia mafy taminazy azy zany hoe ombona tao amin'ny hazo fijaliana zany niaretany Jesosy hatramin'ny farany zany nandraiksika riavana korambe ataon'olo ambadika agny mampihemotra anao tsy andeha hivavaka nefa anao tonga eto mahatsapa herin'Andriamanitra tonga eto anao resy lahatra ny amin'ny zavatra ataon'ny tompo aminao fa raha vao nisy ny resaka taminao tagny ambadika izy anao alaka moramora za somary mba nitenenako kely teto nisy fotoana hoe mba nidinina moa zao fa na ny biby ara tsy mifindra tompo na dia mahantra ara ny tompony na maty ny tompony regny biby regny tsy mifindra regny na akoho io fantany foagna tanodieny rehefa rivany andro mody agny amin'ny tompony io fa tsy hoe zay varavarana misokatra ka hidirany fa isika kristianina ndraindray tady agnadigno zay olona mba nagnisy soa atsika zay fiangonana namolavola atsika le mpanompon'Andriamanitra nitaiza sy ny kolokolo ny ara-panahtsika tady ho adigno tsika satria nagnino nisy nagnaratsy nisy nagnano korambe tagny like igny eky igny ane ratsy ane igny karaha le mbo tsara regny izy dia maheno an'igny ny sasany dia very daholo le zavatra niraisina nandritra ny folo taona raraka an-tany daholo le zavatra fahasoavana mba efa niainana nandritra ny taona maro tanao amin'izany fa devoly no ambadiky ny tsy fatokiny fa anao nefa rehefa nisafidy itya rehefa nisafidy itya ny olo anankiray dia mahatoky hatramin'ny farany zay ravagna ny atao hoe fitiavana mahatoky ka raha tegna tianao Andriamanitra aza mivadika aminazy ianao raha tianao mivadinao aza mivadika aminazy ianao amen tahin'Andriamanitra tsika rehetra amen tsy Andriamanitra ny zavatra lehibe ihany izy ao fa Andriamanitra ny zavatra kely koa ao amin'ny Joba faharoa ao tantaran'ny Joba ndray ty Joba faharoa andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo rehefa tegna niatrika zavatra maharary Joba olo jiaby nagneso anazy ary nisy question anankiray zay tegna nampangorakoraka ny fon'ny Joba ao amin'ny Joba 2:9-10 mbola ihazona ny fahamarinanao ihany va ianao vadiny mihitsy no niteneny zany anao ve ozy mbola hitagna fahamarinana mbola hanompo an'Andriamanitra foagna anao ke foafaty ozy enjagna zany ndraindray tsika reo rehefa tegna miatrika problème dia ataon'olo an'izany mbola andeha hivavaka akagny foagna anao ke nambanao narary tsy nivangenjare avanao maty tsy nahoanjare mbola andeha akagny foagna anao ke betabe ry avagna anotran'izany amin'ny fiainana nefa ndana jerevo regny olona mivadika regny tsy mba lasa lavitra aby ary ratsy fiafaragna daholo
olo tsy nagnino anao, tsy niady anao, tsy nagnano ratsy anao, aratsinao eraky ny tanàna. Ary tsy vitany anao foagna no nagnadary, fa tadiaviny agnadary miaraka aminazy koa olo jiaby. Anareo mbala mandeha mivavaka amizina, tsy mahita nareo za fa elaela tsy nandeha takagny eo. Tsy isy fire izy zegny tsy andehanany. Ino tompony ianao? Tsisy. Anao olo tsisy fire nde hifaninananao. Andriamanitra ny amindra fomon-jare. Mbola mitagna ny fahamarinao ihany va anao izy zareo tamin'ny Job. Ary amin'ny Samuela voalohany, 7:10. Samuela voalohany 7:10. Mbola ao ve ny baibolinao? Samuela voalohany 7:10 ndray nivakitsika dia ny 9:4. 1 Samuel 17:34 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondrony regny, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondro teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry. Ary noho ny andramatra izy dia noanzonoko tamin'ny sonony ary nasiko ka matoko. Ny liona sy ny bera samy novonoiny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifora io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramilon'Andriamanitra velona izy. Ary hoy Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy hamonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina eo. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary omanao an'i Jehovah. Halleluja. Raha vakinao io verset biblika io i Davida dia nanana an'ilay karaktera mahatoky. Izy rery ny tagnana tiala ny andro ny ondro ny ray aman-dreniny. Azony Davida natao rehefa nisy liona sy bera tonga teo nilefa izy, navelany teo ny ondro. Fa tsy zany riavana ny toetrany Davida. Fa na tsy teo amasony ray aman-dreniny ary reo ondro reo, nitandrema ny salaminy anak'Andriamaso. Vitany Davida namono tegna niady tamin'ny liona, niady tamin'ny bera, so dia ho lasan'ny olona na ho lasan'ny biby ny ondro ny rainy. Saro-piaro tamin'ny fanagnany rainy Davida. Nahatoky tamin'ny adidy sy andraikitra napetraka taminy Davida. Alleluia. Na dia izy rery ny tagnana tiala. Tsy nahagaga raha ny eken'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely Davida satria nahatoky tany amin'ny takony. Mamiangavy anao za mba metezy anao mba ho mahatoky. Toetra anankiray natonga ny Jesosy nanana anarana andonga lehan'ny lohalika rehetra dia satria izy nahatoky hatramin'ny fahafatesana. Azony Jesosy natao ravana nandositra tamin'ny fotoana isamborana ananjy, akenareo izy akana patraky nilefa izy. Azony natao zany ary nanana pouvoir afaka nanao an'izany izy. Fa Jesosy nahatoky hatramin'ny farany satria zany no antony nandefasana anazy teto ambony tany. Dia mba fantanao koa moa zany zao ny antony natonga anao lasa mpiandraikitra, mba fantanao ny antony natonga anao lasa mpanambola, mba hainao natonga anao nanana ny fanomezam-pahasoavana nananao io. Okenao mahatoky hatramin'ny farany, fa misy zavatra ilan'ny tompo anao hainao. Tsy mahainao maigna an'ilay olona mahatoky. Halleluja. Misy amintsika ireo zao taon'Andriamanitra manambola be ary mbola anambola fo anao satria misy ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka Davida ravana nahatoky. Amen. Tsaroko nisy taona zay mba namonjy conférence zay tagny Paris. Dia tagny moa tegna tsisy mahafantatra. Fa dia miditra miaraka amin'olo jiaby amin'ilay conférence. Dia nisy rangahy anankiray Kilemena zay nagnaraka navy tariny. Dia tiany ingy amiko, mon frère, ça va toi? Vous venez d'où? Tegna zany amin'ny raha mana ino koa ny koragniko amin'jalaty. Fa tonga dia niraisiko izy taty hoe kitaponao ndesiko fa hitako anao sahira. Dia nilanjaiko kitapony, dia ndesiko. Dia lasa izy miaraka amin'ny kotrepananjy. Dia avy eo tonga tary aloha tary amin'izay ka izy io olo maventy be amin'ilay toerana anaovanay formation. Dia noho ny fahaizako mba nifandray taminazy, nahaizako nagnaja anazy, nanomboka teo za nataony tegna olona miavaka tamin'ny conférence io. Place ny rangahy reo izy atao parany aloha. Izy izy mila traitena manokana, izy izy mila atao karan'izao, izy izy mila atao karan'ry. Anao amin'izany raha mahatoky any amin'ny takony ianao, ho asana tompo any amin'ny miharihary.
Fa ndraintsika ndesy navogna dia ataoko ino ndraiky zalahy kotra ipahely to. Mety namoanao resabe, mety nanaovanao toetra tsy vanina. Ary ny olona riavana raha vao manana mauvaise caractère tsy hainy magnafina anazy. Misy eo foana io toetra io. Na dia efa vita batisa raha. Tompony amindra fo aminao. Ka say matetika mba itenenako hoe raha anao tsy vao amboatra amina fampianarana amin'ny zionato fa tsy haiko hoe amboarana amin'ino anao marteau. Marina. Misy tonga hoe torotenitsika eto mahitsy mitifotra ary tegna magnanatra olona mihitsy. Ary misy tonga zany tegna manome éducation totale mihitsy. Na amin'ny zavatra farany kely, na amin'ny zavatra farany maventy. Alléluia. Mila matoky amin'ny zavatra kely aloha ianao. Na dia tsisy mahita anao. Jesosy Kristy zao zatra nitory tamin'olona maro be foana. Fa nisy fotoana izy tsy maintsy nitory tamina vehivavy anankiray, vehivavy Samaritana. Azonao? Satria tsy olona maro be foana zany mahazatra an Jesosy fa na olona anankiray ara vitany manao anazy. Vehivavy anankiray Samaritana. Fa tamin'ny alalan'igny vehivavy Samaritana igny nampiova fo olona tanàgna raiky. Amen. Sengema mba tonga na matetika mba miteny anao hoe raha mba misy hoe namanao akaiky mba reseo lahatra izy mba hivavaka. Fa ambadika igny olona ray igny mety misy olona arivo. Tahiny Jesosy atsika jiaby. Amen. Amen na. Tahiny tompo ianao hoe maro anefa amintsika revana. Rehefa any amin'ny takona dia tsy asehontsika ilay toetratsika magnatoky. Fa eto am-piangonana eto amintsika ny mahatoky. Mila mahatoky hatramin'ny farantsika. Mila mahatoky amin'ny zavatra rehetritsika. Amen. Amen. Ao amin'ny Romanina toko 9. Andininy 5:30. Romanina toko 9. Dia ny andininy 5:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa oriana va sa fantrana? Romanina 8:35. Fa oriana va sa fantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sambatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny andro vonoina no fijery anay. Andininy 7:30. Kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny any ambany, na ny any ambony, na ina amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mba miangavy anao zany avana mba manana fomba fijery salamo zany manomboka androany. Azavela ho isy zavatra asaraka anao amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia indray riavana antsika rehefa mba milamina ny fiainantsika adinontsika fivavahana. Rehefa mivaly mivavaka izay nangatanao adinonao mandeha am-piangonana. Za dia tena mba miangavy anao zao fahazotonao mandeha am-piangonana zao azony hatramin'ny farany. Magnantena hitanao foana amin'ny herinandro ambony. Mandra-piavy Jesosy amin'ny rao lanitra ohatra zao foana anisantsika eto. Fa tsy hoe rehefa herinandro masina atsika dia maro. Mila mifoha atsika riavana. Satria arakaraka ny hitan'Andriamanitra fa mahatoky ianao no ampitobahany ny fahasoavana sy fandresena amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. Mila mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mba hainao moa fa Jesosy Kristy nanana apôstôly be da be. Nanana apôstôly maro Jesosy. Fa ny fomba nahafatesan'ireo dia tena tamin'ny fomba fiainao bibiana daholo. Ary maty noho ny fitoriana filazantsara reo. I Jakoba zao, Jakoba le apôstôly Jakoba nitapahana ny lohany. Iarahantsika rehetrarehetra mahafantatra zany. Ny apôstôly dia tapaka ny lohany. I Petera nahantona dia ny lohany natsotsoloka tambany. Zany nahafatesan'ny Petera natao maty takeo. Anao nahantona tongotry Petera zany tambony tagny. Satria izy donc mety regninjare izy le niteny hoe tsy namany aho, tsy namany aho. Azonao? Dia ny tongotry Petera tambony dia ny lohany tambany. Tsy mora zany tena tsy mora zany ary mafy zany. Ny André
Misy mpianatra Jesosy anankiray atao hoe André, dia tamin'ny alalana Lacroix sous forme X. Zay ny namonona ny André. Zay ianao raha mandeha agny ampitan-dranomasina, mandeha amin'ireny toerana manan-tantara regny dia hitanao hoe ity ny croix d'André. Ny Lacroix ny André tsy karaha ny olo jiaby fa sous forme X. Ny Lacroix nagnantonana ny André. I Philippe, agnaty Baiboly ao misy mpianatra Jesosy anankiray antsoina hoe Philippe, natao mitovy tamin'iny Petera, natao tongotra ambony dia loha ambany. Tsy mora zany a. Ny fomba nahafatin'ny apôstôly zany dia tegna tamin'ny fomba feno abibina daholo. Ary ny tegna namparikoriko dia niny John. Niny John natao tagnatina menaka mangotraka. Zany nahafaty an'i John. Menaka io nampandevizigny dia natao tao. Hafa le John nampanao batisa, John nampanao batisa nitapahagny tenda koa. Fa le apôstôly resako eto, John apôstôly. Menaka io natao agnatina vilagny beurre dia nampandevizigny. Dia navaragny atao John. Eritrereto zany nahafaty an'ireo apôstôly reo. Tagnatina menaka mangotraka. Jesosy Kristy, zay fantatsika amin'ity androany ity fa teo amin'ny azo fijaliana ny ala ny aina. Nahatoky hatramin'ny fahafatesana zareo ry havany. Fa zasainao kosa mba mahatoky amin'ny alalan'iny. Dia indray ry havana antsika, tahina Andriamanitra na dia io ampafolo karena io raha tsy mahatoky tsika. Nefa zany mba mety hoe mba andrasan'Andriamanitra anao. Mandray karama ianao, tsy foinao ny anomeny ampafolo no an'i Jesosy. Mba mahazo voly ianao, adinonao zany Andriamanitra zany fa izy efa lany ianao vao tompo. Ampio ndray fa lany e. Azonao le izy tsy mahatoky. Misy olona tegna mavita mivavaka agnatin'ny 3 volana tsy miala am-piangonana satria miandrandra valim-bavaka. Azonao valim-bavaka io 10 pointy izy magnapakapaka. Zay tsisy maratsy ananjy moa fa mba mety izy mba ho mahatoky. Amen. Isika nefa revana dia tsy tokony ho karazan'olona miovaova satria anao tsy tanalahy en plus. Fa nitoetra tsara anao mba sehoy fa tsara mandrakizay. Ary rehefa maniditra amin'izany atao hoe fivavahana zany dia mba sehoy le toetra mahatoky. Mila mitenir parole ho anatrehan'Andriamanitra ianao. Mila mijoro foana ianao na mafy sahala amin'ny ahoana ary ny fiainanao. Za tsy ala amin'i Jesosy. Ndray andro zay ry havana namangy ramatoa anankiray zay maty ny zanany. Maty ny zanany. Dia tao anatin'ny famangina teo zay namangy anazy nampahery. Andro sabotsy tamin'izay no namangina anazy. Dia rehefa vita le famangina, nantsony mangingina tambadika tany za pastera ozy. Ty ozy fanatitra anay mianaka. Efa nomaninay izy ty ozy andeha am-piangonana zay rapitso. Dia ty ozy ambafolo karinako pastera ndeso agny am-piangonana rapitso. Tegna latsaka andranomasoko tamin'izay hoe goavana fitiavan'ity viavy ty an'Andriamanitra. Zanany maty, mbola rakitra am-piangonana ndraiky koa raha mampiasy lohany. Azonao roa le izy. Ny anao nefa tsinotsinona maty na andeha hivavaka tsy azonao ono. Tahin'Andriamanitra ny anao. Tena mba teneny mihitsy ny akekinao aza miovaova tsony mandrakizay hoe. Mifikira mitombo mandrakizay hoe. Oka mba tsisy zavatra hoe asaraka anao amin'ny fitiavana ny Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangantsika hivavaka. Tiako amin'izao fotoana izao mba hifandray tanana kely tsika, mba hifampivavaka. Mba raiso kely ny tanan'ny olona akaikinao, dia tena mba hidongeo amin'Andriamanitra izy Jesosy eo, mba tehirizo mahatoky hoe ty namako ty hoe. Mba tsy ovaova mandrakizay hoe ty namako ty Jesosy. Ninona hoe zavatra trehany, ninona hoe zavatra mafy lalovany ho mahatoky hatramin'ny farany izy hoe. Tiako mba samy hivavaka tsika, mba tovy avy anaty fonao zany vavaka zany. Asandrato ny feonao, iara hivavaka tsika rehetra. Tompo, ninao feonao no mahatoky loatra tokoa. Ary eto zay Jesosy dia aneho an'izany fitiavanainao zany. Aneho an'izany fatokinanao zany zay ary fampivavaka androany arivo. Nizaniza Jesosy manara-dianao, na tsy atao amin'ny fiangonana misy anay, na izanaiza na ny ampitana ny masina. Malagasy rehetra, ny firenenkafa rehetra, ny Israely, ny Jiosy. Aoka tompo mba hifikitra mahatoky aminao ny zanako rehetra. Mivavaka tompo androany arivo eto amin'ity alitara masina ity. Amin'izao fahatsiarovanay ny herinandro masiny pasika izao amin'ity azomandro any ity. Aoka tompo mba hijoro mahatoky hatramin'ny farany tsiraray avy.
mba hijoro mahatokatra amin'ny farany mpanomponao tsirairay avy. Na iza Jesosy zanak'Andriamanitra ka tady angatsitsika izy tato ato. Aoka mba tena hifikitra aminao izy tompo. Mangataka tompo malala. Mba tena hifikitra aminao ny vahoakanao. Ny zanak'Isiona mba hijoro foana na mafy na mora ny fiainana. Mankasitraka Jesosy. Aoka mba hisy osotry ny fatokina androany hirotsaka amin'ny tsirairay avy. Amangy ny fiainany tsirairay avy ny fanahy ny fatokina. Mankasitraka tompo malala. Tikinao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izaniza tsy hosoloko ninoniny hatramy farany sikasenao hatramy farany. Tiako mba nandratana ianao ilaza hoe tiako ianao Jesosy eo. Tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izaniza tsy hosoloko ninoniny hatramy farany sikasenao hatramy farany. Na fokisay maminy foko ety de omeko anao. Away azy izao tontolo izao izao tsy alaminao. Nafaly aho malahelo aho tefonenao. Nani aho tsy milaozanao. Fa inty aho mivoaty fanao anao hatrany farany. Maofafao amin'ny lanitany tanana zay hoe tiako ianao e. Tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izaniza tsy hosoloko ninoniny hatramy farany sikasenao hatramy farany hatramy farany sikasenao hatramy farany. Sanatobony tananao fa hitsodrananao amin'ny ty alina ity. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy nanomako tsodrano amin'ny mahasolon-tena n'Andriamanitra amin'ny iraka misy anay ity. Nisaniza Jesosy malala ao anatiny ady mitsodrano azy aho mba ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ao anatin'ny tsy fisina mitsodrano azy atompo mba ho tahina mihoatra ny fiainany. Mitsodrano tsirairay avy atompo mba hanao pasika mpifaliana ny tsirairay avy, hanao pasika mpiravoravona ny tsirairay avy, hanao pasika feno fitahina ho anao anay ty pasika ity. Mitsodrano ny fiainanao aho mba ho mpandresy ianao fa tsy ho resy. Ary mitsodrano aho tompo mba ho lehilahy sy vehivavy mahatokatra ny fanarandianao. Vehivavy tsy emotra ny fanarandian'Andriamanitra. Lehilahy ijoro foana ninona zavatra tefehana. Aoka mikeriva ity mba hidina amin'ny fiainanao ny osotran'Andriamanitra. Zay tonga anao mahatokatra ny farany. Mahatokatra ny farany. Ary zay rehetra ataonao anao ho vitanao hatramin'ny farany.
Zay rehetra mba tia nangan-javatra tsofoka rano mba hatsangan-javatra. Zay aktivité ataonao ho tahin'Andriamanitra. Ny fiainanao ara-panahy ho tahin'Andriamanitra. Ny fiainanao ara-bola ho tahin'Andriamanitra. Zay rehetra kasainao aneo vitatra ny farany. Tononoko ny rano Jesosy mandrakotra anao. Ny fitahin'Andriamanitra ho aminao. Ny fahavelona aneo aminareo mianakavy. Ho van'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana ny fiainanao. Zay mihinan'izany manaova amen. Tsofoka rano ny ara-bolanao ambin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Foko izay maminy foko dia omeko anahy. Navaliala sy izao tontolo izao tsara aminao. Nafaly ao malahelo ao telefonenao. Marany ao nary ao tsy milazanao. Fa inty ao mivoa fanao anao hatramin'ny farany. Iko ianao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaloko an'izany izy, tsy hosoloko minony none hatramy farany. Tsika sana hatramy farany. Fa hatramy farany tsika sana hatramy farany. Tikanao mitoriva ity mba hanao voady eo anatrehan'Andriamanitra. Mba manaova voady eo anatrehan'Andriamanitra za Jesosy tsy ala aminao. Mataovy ren'Andriamanitra ny androany izaho hivavaka aminao Andriamanitra. Manolotra ny fiainako ianao hatramin'ny farany za. Arak'izany irany vetesiko teo zany hoe tsy ala aminao za Jesosy aho. Tsy ala aminao za fanamasina. Mangasitraka raha. Mideranao zay. Mankalaza anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asitsika teratany mafy amin'ny Tompo. Mazotoerana vetivety anao amarina fotoana isika dia arak'izay fandresako anao zay mba azadino amin'ny alahady zao tsika any amin'ny mega eglizy. Mba tena mba mangataka aminao mba anao fanahy mba hitona namana amin'ny alahady. Mba mitondra namana vaovao amin'ny alahady. Ary miarahaba nareo zay sambany mba tonga teto androany niaraka taminay nandritra n'izao herinandro masina izao. Dia ho tahiny Tompo any nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manasa antsika rehetrarehetra zay mba sambany tonga teto mba hiaraka aminay foana nareo amin'ny alahady. Ary hiaraka hivavaka eto. Ny fotoam-bavaka eto moa zany raha ny andavanandro latsinainy maraina maraim-baovao. Fa amin'ny alatsinainy zao moa zany tsisy maraim-baovao satria ilainy depaky io mba mety andeha lavitra andeha hanao programa. Fa ny talata sy ny lakamisy hariva amin'ny 5 sasany sana amin'izao androany zao zay fotoanantsika eto. Dia ny talata sy lakamisy maraina misy vavaka fanapahana ozona sy délivrance manomboka amin'ny 5 ora maraina. Ny zoma maraina amin'ny 5 ora vavaka fifadikana. Dia rehefa sabotsy fiomanam-panahy any amin'ny mega eglizy sady manao répétition reto tanorantsika reto no mba miomam-panahy mitondram-bavaka ny fivoriam-bavaka rehetrarehetra. Dia ny alahady moa zany rehefa amin'ny 7 ora sasany maraina misy bus mitatitra veto ambolo madinika eto mamem-pona io mandeha makany amin'le mega eglizy. Dia sady misy fiara-misakafo ihany koa mamem-pona fa ny vilia sotro no entinao. Dia mba miara-misakafo agny tsika dia miara-mamonjy an'le fivoriam-bavaka indray ny hariva amin'ny 2 ora sasany. No dia noveo misy bus koa manatitra anao ny hariva. Tahin'Andriamanitra tsika androany anatanteraka fanatitra manokana ho an'ny Tompo isika. Raha isy ny ampelantananao zay mba nanrisy lahatra anao. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io na fray izany